Tsaiko reny valona sivy-tsaiko fa telony azo teo tonga dia zerako teo fa mbola be da velona za. Niezaka nanenjika ireo mpiasa ao amin'ny toerana famonoan'omby nanoloan'izany. Nisy tamin'ny omby no tratra teny an-dalana ka nifatorana saingy votsitra ihany izany avy eo. Nitoy ny azo an'Ambohipo ka hatrany Belera izany ka teo Belera no tafaverina ny omby miisa roa. Ireo omby sasany kosa dia nifanenjehana tamin'ny toerana maro satria niparitaka izy ireo. Raha tsy haivina dia tsy voasambany tamin'izao no nisy omby nirifatra tahaka izao tao Akandidratombo fa iray volana omaly ihany koa izay. Izany hoe tamin'ny 17 ny volana aogositra teo dia nisy omby avy amin'ity toerana ity nirifatra ka tonga hatrany Analakely izay nampisahotaka ny olona maro. Nisy mihitsy aza ny naratra vokatra izay fikoropahana izay. Raha ny fahitana ilay omby dia tena masika avokoa. Andian-dehilahy maro no niezaka nanenjika ireto omby reto androany ka nisy mihitsy no nandeha bus sy nandeha bisikilety ankoatra ireo niazakazaka. Zay no makasika niny tontolom-baovao miompana amin'ny fahasalamana ndray kosa ary aretina pazon'ny akamaroan'ny malagasy ny fiakaran'ny tosidra miteraka fahatapahany lalandra nefa izany raha tsy misy ny fisorohana sy ny fitandremana maro samihafa any akamaroan'ny malagasy izay tsy mifidy taona intsony ny arana izany aretina izany manana sosikevitra ny mpitsabo manoloana azy ity. Betsaka ny zokiolona ny manana tosidra ambony. Ankehitriny nefa dia mihamarany koa ireo tanora no manana tosidra ambony izay raha ny fanamariana izay noentiny mpitsabo. Ny tosidra ambony io zany miankina amin'ny taonan'ilay olona misy ny angezan'ilay olona fa raha amin'ny moyenne io zany miakatra 14-15 zany izy dia efa ambony amin'ny maxima zay dia minimum zany vao miakatra any amin'ny 9-10 zany efa ambony. Amin'izao zany tena mahazo ny tanora mihitsy ny fiakarana tosidra. Ataoko hoe mitsanga fahitanay betsaka koa eo amin'ny 5 taona eo efa misy. Nalatsaka izany ary fa angamba ny atao hoe moyenne angamba zay eo amin'izay dia efa misy. Ny antony izy dia raha antsika malala hoe ny toetrandro ny régime antsika eto koa zany efa tsy dia oetiny ity le régime importation sy le karazany dia ireo tena anisan'ny tena. Raha tsy haivina dia nisy ny fijerena tosidra Maimaimpoana izay nitanterahana tsetsy amin'ny AGR Ampefilo ny faha 1 septambra lasa teo nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany adina amin'ny Alzheimer. Maro tokoa ireo izay liana tamin'izany. Tia fantatra zany hoe zavy ambony tension sa tony sa manahoana. Be tension zany dia inona zavatra tsy tokony hoany ohatra. Asoroana ihany ny fiakaran'ny tosidra. Ny fiakaran'ny tosidra soroana tsara ka dia ny tanora zany ny fanatanjahantena aloha zany mazava ho azy. Izay aloha zany tena fototra voalohany fanatanjahantena eo amin'ny resaka sakafo ihany koa. Ireo roa ireo zany tena ireo roa ireo no goavana indrindra ahafahana misoroka anazy voalohany manao fanatanjahantena. Io moa le efa misy fanentanana kely sana maro ireny hoe mandeha tongotra 100 kilometra isan'andro mba tokony mandeha tongotra zany au lieu dia le hoe hanao sport satria mety tsy avita zay intsony tsika dia mba mandeha tongotra elana mihitsy zany le mitondratonga fiara io le régime moa mazava ho azy tonga dia ahitsiko hoe reto paty sinoa reto ireo zany tena anisan'ny tena manimba be dia be an'le antsika eto ny régime dia ankoatran'izay moa le anivela rehetra tsisy ohatran'ny sakafo naturel voankazo ny anona ihany zany. Tokony sakafo voajanahary hatrany araka izany no hohanina mba hitandrona ny fahasalamana.